Indray mbava makasika ny vaon'ny fandriam-pahalemana kosa anisan'ny mbola olana mipetraka amin'ny fitandronan'ny filaminana eto amintsika ny tsy fampin'ny mpitandron'ny filaminana araka ny nambaran'ny tompona andraikitra ambony avy eo anivon'ny tafika ary dia anisan'ny misedra izay olana izay ny avy eo anivon'ny miaramila. No amafisany lehibe an'ny etamajoro jeneraly ny tafika ny jeneraly Ndriarjon André fa tsy ampy raha oharina anisan'ny mponina mitandro filaminana eto amintsika no tsy pianty tompona andraikitra ambony eo anivon'ny tafika ity fa nisy akony tamin'ny isa mitandro filaminana ny fiatohan'ny fandraisana ho miaramila izay nisy teo aloha. Ankoatr'izay dia betsaka ihany koa miaramila mandeha misotro ronono. Araka ny atotany isa farany no izy dia miaramila manodidina ny 700 isa-taona no mandeha misotro ronono eto amintsika. Tsy ampy nisy raha ohatra mahay teny fotsiny tsika zao compagnie isolée anankiray raha atao amin'ny tafika. Taloha zany zato ny olona ao anatiny. Zao angamba samy mahitsitsika raha vitsy dia vitsy. Zay tsy mahampy azy. Ny mody tsy voasolo. Tsika miaina amin'ny fanaovana service national actuellement nefa zay mbola tsy mahasana ny tovo rehetra. Mety hoe firy isa-taona ny misotro ronono zay? Raha nitafika fotsiny tsy latsaky ny 700 angamba tatoato. Nefa nandritrin'izay taona maromaro. Dia atao fa tsy haiko 10 ans na 20 ans zay dia hoe niaina firy. Mikasika ny teti-bola izay ampiasain'ny miaramila amin'ny taona 2024 izay fotoana natanterahana amin'ny fifidianana dia nanamafy ny tokony hampitomboana izany lehibe ny etamajorony jeneraly ny tafika. Araka ny fanazavana nentin'ny jeneraly Ndriarjon André dia efa nisy ny fangatana izay nataon'izy ireo mikasika izay. Mbola tsy tonga aty aminay aloha valy. Zay moa vinavina ianao raha mibaiko tsy maintsy miprevoir inona ny zavatra eritreretinao atao mba fandraika amin'ny mission izay apetrakinao ary ilainao atanterahana an'izay. Mangataka an'izay zay satria zay no heverinay havitana azy. Ny valiny anjaran'ny politika amin'ny évaluer hoe ilaina ve sa tsy ilaina zany. Na ny ministry ny folo alindany jeneraly Lucien Rakotoarmasy na ny lehiben'ny etamajoro jeneraly ny tafika ny jeneraly Ndriarjon André dia samy nanamafy maly tao anatin'ny tafafoana ataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety fa manana andraikitra goavana amin'ny fitandronan'ny filaminana meloa ary ao aorian'ny fifidianana mitandro filaminana ary efa mivonona amin'ny fiatrehana izany izy ireo.